Asa mafy tsy andrinandro tsy andrinalina no ilofosany reto teknisian'ny Jirama ireto tato anatin'ny tapabolana izay. Rehefa nanomboka ny jojo ny orana teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina dia maro ireo andrin-jiro nianjera ka nahatonga fahatapahany herinaratra teny amin'ny faritra izay lalovan'ny tarby entiny. Tsy ny oram-be ihany no mahatonga ny andrin-jiro mianjera fa eo ihany koa ny efa fahanteran'ny akamaroan'izy ireny. Raha ny antotanisa nomeny teo anivon'ny orinasa Jirama dia 100 no isan'ireo andrin-jiro tsy maintsy harenina, ny 200 amin'izy ireo no efa tafaverina soamantsara, ny ambiny mbola eo am-panarenana tanteraka sady manarina simba no amerina amin'ny laony ary mikojakoja ny efa misy ny eo anivon'ny Jirama. Isika zao ao anatin'ny fanamboarana mahakasika ny fanarenana mahakasika ny iarahana amin'ny famatsiam-bola Banque mondiale zany izay ao anatin'ny projet Pagose. Dia io projet Pagose io zany misy poteau be da be sy entana be da be efa tonga ahafahana manao réhabilitation ana réseau fa eo andalana mpanaovana azy moa tsika zany zao no tratran'izao fahavoazana zao dia sady manarina tsika zany no manao dépannage, sady manao maintenance zany tsika no manao dépannage ao anatin'le izy ao. Misy zany ny poteau nianjera tamin'ny alahady ohatra, androany mbola tsy tafatsangana satria araka le voalazako teo voalohany teo zany hoe 900 mahery no poteau efa nianjera noho le andro ratsy io dia eo amin'ny 200 latsaka eo zany zao no vita. Maro ny asa efa nandroso teo anivon'ny Jirama ho fanarenana ny orinasa sy ho fanatsarana ny famatsiana herinaratra ho an'ny mpanjifa. Raha ny eto amin'ny tambajotra iraisana Antananarivo fotsiny ohatra izay mamatsy faritra efatra dia fantatra fa tsy ela intsony dia hiasa ny tompo-pamokarana herinaratra avy amin'ny rano vao naorina eny Farahantsana. Eo ihany koa ny fanampiana ny herinaratra vokarina amin'ny herin'ny masoandro eny amin'ny tompo-pamokarana eny Ambatolampy. Misy zany ny projet iarahana amin'ny Green zany eny Farahantsana izay fanorenana centrale hydroélectrique izay hamokatra 28 mégawatt io centrale io dia ankoro eo andala-pikarakarana ny hidirany amin'ny réseau de distribution amizay zany izy io amizao. Misy an'le 20 mégawatt solaire koa zany io centrale solaire eny Ambatolampy ihany miaraka amin'ny Greenilo ihany le izy miaraka amin'ny Greenilo Jovena. Hanampy ry zareo zany 20 wapina 20 zany izy io 12 mégawatt en plus. Donc io zavatra io zany dia rehetraretina eo amin'ny avril eo zany no vita. Efa tafiditra tany anatin'ny tetikasan'ny orinasa ihany koa ny ampitomboana ny famokarana herinaratra ao amin'ny toby famokarana herinaratra andekaleka ka hiakaran'ny vokatra ho 720 mégawatt raha toa ka 70 mégawatt izany teo aloha. Taorin'ny fahamaizan'ny milina mpanova herinaratra tao amin'ity toby ity anefa dia tsy maintsy niompana tamin'ny asa fanarenana ny orinasa Jirama. Aorian'ny fiheverenan'ireo milina roa mpamokatra herinaratra mandeha indray dia iroso amin'ny fametrahana ireo milina vaovao ny orinasa Jirama. Tsy ny jiro ihany fa ny rano ihany koa no anaovan'ny Jirama miezaka rehetra anatsarana ny famatsiana ireo mpanjifa. Tsy ho ela dia hiodina hiasa ary anatsara ny famatsin-drano eto Antananarivo sy ny manodidina ny toby vaovao eny Mandroseza. Efa nanomboka niditra teo amin'ny asa fanandramana izany toby izany ny Jirama ary efa nahita vokatra na mbola misy aza ny pitsopitsony tsy mbola tomombana sy ilana fanamboarana. Efa telo andro zao nanomboka nanao fanandramana an'le groupe vaovao sy bisitsika. Efa manomboka hita fiatraikan'izay amin'ireo faritra avo sy ny faritra lavitra. Mbola misy réglage tsy maintsy atao nefa miaraka amin'le izy ary eo koa rehefa manomboka miasa ohatr'izao le izy dia izay vao hita daholo ny fantsona efatranainy rehetra manomboka feno rano dia manenjika ireo fuite rehetra izay ateraka izay fiverenan'ny rano amin'ireo fantsona tsy nisy rano hatramin'izay zao. Efa misy fiatsarany amin'ny faritra sasany.
Efa nisy ihany koa toby fanadiovandrano maromaro napetraka manodidina an'Antananarivo saingy noho ny fijojon'ny orana tato anatin'ny tapabolana dia tsy afaka niodina sy niasa araka ny tokony ho izy izy ireny. Amperinasa tanteraka ny teknisian'ny Jirama miezaka mamerina amin'ny laony ny famatsian-drano mitondra vahaolana vonjomaika sy foezaka. Tamin'ireo tamin'ny orambe iny zany dia dia satria niakatra be ny renirano-ny tsopa sy saony izay angalantsika ny akamaroan'ny rano diovina dia difitry ny rano tao daholo ireo milina fitroka rano rehetrarehetra dia janona sady feno fako sy fotaka tao anatin'ilay puisard dia janona daholo izy rehetrarehetra. Ny zavatra azo natao aloha zany dia nizahana amin'izay tompam-pamokarana mbola mandeha no nanaparitahana ny famatsiana rano. Misy ihany ny afaka ohatran'ny resaka teo hoe afaka nitadiavana motopompe diesel hafa ampiasana izy amin'izao. Fa ny anaky fito zao indrindra ireo station O10 dia mbola tsy afaka miasa aloha izy hatramin'izao. Fa tsy maintsy miandry ny rano hidina vao amainina ilay fitaovana rehetrarehetra ao dia izay vao miverina afaka miasa ireo. Ny zavatra ataontsika zany aloha ankoatran'izay dia izahana ampitomboina sy tratrarina arak'izay azo atao famatsiana rano amin'ny alalan'ireo camion citerne ho an'izay faritra tena tsy tratran'ny rano amin'ny fantsona aloha hatreto. Fa nampitombo ny tsy fahampian-herinaratra teto Antananarivo sy manodidina taorian'ny fahamaizan'ny milina mpanova herinaratra iray tany Andekaleka ny fisian'ny orambe tato anatin'ny andro vitsivitsy. Ankoatran'ny fahasimban'ireo andron-jiro voalaza tery aloha dia nisy ihany koa ny fahatapahan'ny lalam-pirenena faharoa ka nikatso andro vitsivitsy teny an-dalana ny fiarabe mpitatitra solika mavesatra mampiodina ireo toby mpamokatra herinaratra mandeha amin'izany solika mavesatra izany. Nisy fiantraikany tamin'ny famokarana herinaratra teo amin'ny tambajotra iraisan'Antananarivo io tranga io ka namafy ny fahatapahan-jiro mifandimby izay tsy maintsy nirosoana taorian'ny fahasimbana teny Andekaleka. Raha ny Andekaleka no tsy mandeha dia betsaka ny filana ara-tsolika tadiavin'ireo milina mpamokatra herinaratra eny manamboly ireo dia tsy naharaka zany izay famatsiana izay zany noho ny lalana tapaka. Tsy maintsy mampihena milina manajanona milina mpiary herinaratra. Manodidina ny 200 megawatt ny filan'ny tambajotra iraisan'Antananarivo herinaratra amin'ny ora be mampiasa indrindra raha ny fanazavan'ny Jirama. Andekaleka no mamatsy ny 90 megawatt amin'izany noho ny fiatoan'ny famokarana tao Andekaleka dia tsy ampy eo amin'ny 30 megawatt ka hatramin'ny 40 megawatt eo ny famokarana herinaratra isan'andro. Niakatra hatramin'ny 80 megawatt izany na mihoatra taorian'ny olana isan-karazany nateraky ny andro ratsy. Ny milina anankiray zany dia mamoaka herinaratra eo amin'ny 9 megawatt dia raha mampiena anankiray zany ianao dia mitombo 9 megawatt ny délestage atao. Mampiena anankiroa ianao dia mitombo 12 megawatt ny délestage atao. Dia ilay 30 megawatt à 40 megawatt teo zany miampy an'ireo fandaminana ireo zany dia zay no mahatonga azy mipoitra hatrany amin'ny 80 megawatt. Raha isika zany mijanona eo amin'le hoe 30 ka hatramin'ny 40 megawatt ny tsy fahampiana dia ny quartier anankiray na ny mpanjifa anankiray zany dia miaina amina fahatapahan-jiro adiny 2 sasany ka hatramin'ny adiny 3 isan'andro. Ankoatra ny fanarenana Andekaleka arak'izany dia asa ataon'ny Jirama sy ny fitondram-panjakana andro sy alina ny fanarenana ireo fotodrafitrasa iankinan'ny famatsiana herinaratra manomboka amin'ireo andrin-jiro ka hatramin'ny lalana ifamoivoizan'ny fiarabe mpitatitra solika indrindra ny fanatsarana sy ny fampitomboana ireo toby mpamokatra herinaratra.